Lafim-baovao hafa tanteraka kosa indray ny tanterahana androany teny amin'ny trano fandraisam-bahiny teny amin'ny Colbert Antaninarenina teny ilay hetsika hanombohana ireo tahirim-bola telo hanampiana ny fanjakana ao anatin'ny fampiarana ny politika ankapobeny fanjakana lanonana izay natrehan'ny Premier ministre lehibe ny gouvernement Andriamatoa Roger ity fotoana ity. Tahiry ho an'ny famerenana eo amin'ny sehatry ny asa, tahiry ho an'ny firaisan-kina sy ny fampitoviana ara-tsosialy, ary tahiry ho an'ny famonjena vonjy maika sy maha-olona. Ireo tahiry izay voafaritra ao anatin'ny fandaharana asa fampiarana ny politika ankapobeny fanjakana ireo no nampahafantarina androany teny amin'ny trano fandraisam-bahiny Colbert. Inona ny anton'ity fivoriana androany ity? Amin'ny teny frantsay moa dia misy hoe fonds d'insertion et ou de réinsertion professionnelle. Zay nataoko tamin'ny kabary nataoko tany amin'ny anteny mieram-pirenena tamin'ny politique ankapobeny fanjakana. Fonds de solidarité ny faharoa et d'équité. Fonds de secours et d'urgence humanitaire. Zany hoe telo zany dia mitovitovy ihany. C'est ce qu'on appelle en teny français zany dia miteny hoe croissance partagée. Talamzany zany exemple anankiray fotsiny beko anareo fonds de solidarité na fonds de secours d'urgence zany ohatra ny olona hoe voan'ny cyclone nandalo ny cyclone ve vaky ny simba ny tranony dia iny zany mba hahafana anampiana azy manahoana dia mietsika le cellule ao io cellule io tsy ny vola ihany io vola io no ahafahany hoe avitany zavatra rehetra fa io vola io zany mba ahafahany mietsika andeha hamonjy ireo olona isan-karazany voan'ny fahaboazana ohatra ny cyclone na ohatra ny ranobe na saramizany mba ahafahana hanampiana an'ireo olona vevony io fahaboazam-be isan-karazany io. Ny mpanolotsaina avy eo anivon'ny fiadidinan'ny primature no namaky ny afatra avy amin'ny filoham-pirenena izay nanambara fa fototra ijoroan'ny fampandrosoana ireo tahiry telo ireo ary tokony hipaka amin'ireo malagasy 20 tapitrisa ny hetsika izay tanterahana. Anisan'ny nandray anjara tamin'ny lanonana izay notanterahana androany ireo ankizy avy amin'ny akany iray tsy ambodiny sotry. Izy raha teo no anisan'ny ireo akany fanabeazana ankizy sahirana misitraka ireo fanampiana azo avy amin'ireo tahiry izay azo. Fiaraha-misakafo niarahana tamin'ireo mpandraraha ara-toekarena moa no nanamarika ny fotoana androany izay natao ihany koa mba enona ny etaetan'izy ireo mba hatongavana amin'ny fampandrosoana